dia ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy indria tompo faly miarabantsika am'izao alahady fa 7 ny volana desambra taona 2024 izao manasantsika hivavaka ary manondrika ny lohanay manoloana ny voninahitra ao zay jesosy ary atanatananay ny vavanay mba ho fenonao fenony teninao zay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra miandrananao zahay amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatra amin'ity alahady ity dia ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10. Jakoba toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 10 mivaky toy izao mianaran'i Jesosy tompontsika. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavon'ny tompo indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranonorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mahahereza mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimononmonina rahalahy fandrao ho elohina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Rahalahy, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no halainareo ho fianarana sy fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Amen. Avy hatrany dia miariary sy mibaribary vao mamaky an'izao epistily zao perikopa zao tsika fa dia miverimberina foana ilay hoe faharetana maharitra na amin'ny fomba mivantana ny lazana zany na ankolaka fa tsy avy hatrany tsika dia andray azy hoe faharetana amin'ny mahazatra tsika rehetra hoe faharetana fahoriana. Inona ilay faharetana zay anasan'ny Jakoba tsika eto. Zareo ny andininy 7 dia ozy izy hoe ary amin'izany dia mahareta tsara mandra-piavon'ny tompo. Mahareta tsara mandra-piavon'ny tompo. Dia toy izany indro ny mpiasa tany miandry vokatsoa ka maharitra amin'izany. Zany hoe faharetana amin'ny vokatra. Nareo tsara zany fa tsy ilay faharetana hoe miaritra ny trefina mialatsiny amin'ilay teny na miaritra fahoriana fa maharitra ho amin'ny fiandrasana ny vokatra. Zany hoe toe-po eo ampanaovana ny asa zany. Andininy 9 dia ozy izy koa hoe mahareta koa ianareo ary mampahereza ny fonareo fa mba ifakaiky ny fiavian'ny tompo. Mahareta zany hoe maharitra eo am-piandrasana. Andininy 10 ry rahalahiko aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no halainareo fianarana ny fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Zany hoe ny mpaminany dia niaritra zavatra maro nohony inona ny antony? Nohony fitondrana ny afatra. Zany hoe ny fitondrana ny afatra zay nampitondran'Andriamanitra azy ireo dia nitondran zareo vesatra satria ninjehina dia niaritra izy ireo manoloana an'izany andraikitra lehibe zany. Reo zany reo nisongantsika dia miverimberina ilay hoe faharetana. Zany hoe ny lohevitsika eto zany dia manambara faharetana sy fananana endurance na lazonady. Amin'izao andro iainantsika zao voambolana sarotra ho an'ny olona ny mandray azy hoe mahareta, mahandrasa. Raha nijery ny contexte era-tantsika dia miaina ao anatin'ny zao génération tsika izao zany dia miaina ao anatin'le génération ny atao hoe instantané. Ny génération ny eo no eo ny zao dia zao
dia raha ianao amin'izao andro zao miteny hoe faharetana ny fananana patience tsy ao anatin'ny toetsain'ny génération ankehitriny intsony ny fananana patience ny fananana endurance fa proactif zany zao ny voambolana fampiasa zany hoe avy hatrany dia eo no eo anao mila miazira faran'zaingana. Ny fanontaniana mipetraka eto zany dia hoe faharetana toinona ary no resahany Jakoba amintsika eto. Eto izy dia tsy mangataka amintsika fotsiny hoe mahareta point barre, tsy fitakiana faharetana hoe lazonady mahatatesa ohatrany hoe maharimpery. Andriamanitra tsy mitaky atsika hizaka ny mangidy sy ny mavesatra, tsia. Tsy fanasana atsika hoe zakao ao ny vesatra ao, io moa le fitentsika samy mitondra ny azy fijaliana, tsia. Tsy zay ny lazaina amin'ny faharetana lazaina eto. Mazava tsara ary précis tsara lazainy Jakoba azy eo amin'ny 1:5 dia zao ny valiteniny hoe aza mifampimononmonona rahalahy fandrao ho elona ianareo indro ny mpitsara efa mitsangana eo alohan'ny varavarana. Zany hoe aza sasatra, aza kivy raha toka mbola tsy mandray zay afatra pitainareo amin'ny olona ianareo. Aza tao mahataitra ngandray masitsika tiatsika le olona hiova androandendroany. Indraindray tsika mieritreritra hoe raha izay toriteny sy fampianarana sy zavatra nataoko zay tokony efa hita vokatra azo tsapaitananao. Eo zany ny fampaherezana hoe aza fampimononmonina zany tia nyteneny hoe aza kivy na avy hatrany tonga dia hivatravatra ianao raha toka mbola tsy voarain'ny olona le afatra na tsy mbola mandray an'le izy. Nandray tsika ao anatin'ny fanamelota hoe za ve tsy nahay nitory, za ve tsy nahay nanambara, tsia. Toepony olombelona mihitsy io, raha izay mahatonga an'Andriamanitra naniraka mpaminany be dia be. Eritrereto hoe Andriamanitra zay manana ny fahalalana rehetra sy ny hery rehetra. Fa maninon'Andriamanitra tsy hoe Jeremia rery no irahany dia vita ny asa dia lamina. Fa mbola nalefa ny Daniela, nalefa ny Ezekiela, nalefa ny Isaia satria sarotra ny olombelona mandray ny afatra. Enina izy Andriamanitra tena ny azavaky vava raha tamin'ny taoriana safidrano hoe hitako zao fa ny fony olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana. Zany hoe tsy mora ny fandraisan'ny olona ny afatra. Ary manokatra ny masontsika koa eto ny soratra masina hoe aza miandrandra zavatra tsara avy amin'ny olona mihitsy ihany koa satria ho diso fanantenantsika. Eo mantsy no mahavoafitaka atsika hoe miandrandra zavatra amin'le olona satria efa mba nampahafantariko azy ny marina. Dia manokatra ny masontsika hoe matetika ny résultat na ny vokatra azonao eo mifanipaka amin'ny investissement, ny énergie laninao tao. Zany hoe za zany tena mahita mihitsy hoe pragmatika ny soratra masina hoe mila miomana ianao am'izay mety ho fahadisom-panantenana. Tsy ndreko tsara mety fahadisom-panantenana satria zay mihitsy ny toepony olombelona, miadatsaina ny olombelona, sarotra tory ny olombelona, sarotra pina ny olombelona, sarotiavina ny olombelona. Toetrany mihitsy zany. Dia izay no mahatonga le hoe manana faharetana. Donc zany le faharetana resana eto dia hoe sikiny ny valahana, sikiny ny foamam-panahy fa mbola ho lava ny lalana. Ary zay no mahatonga le hoe politique d'usure io. Zay le hoe mamafazavoa ozy izy miratsika zay fa tsy fantatrao zay ho vanina. Tsy mahazo manipy-gan. Kanefa dia mandona zany Jakoba dia mamily ny saitsika, zany hoe misarika ny saitsika ny ananatsika zay faharetana zay tsy noho ny fiandrasatsika fiovana
ao anatin'ny fotoana foy am'ireo olona zay anirahana itoritsika fa ny amin'ny fampanantenana zay nataon'andriamanitra ao no tokony hanorenatsika ny atao hoe faka na ny rasinina ny faharetana. Maninona no tokony haharitra am'ty asan'andriamanitra ty? Maninona no tsy tokony morakivy am'izao asa izao satria Jesosy n'andriamanitra no mampanantena fa tsy hoe manantena vokatra aminareo aho. Raha vo izay mantsy zao hoe manantena vokatra am'le olona tsika dia horerak'eo ihany. Zareo ny andininy fahafito ary am'izany izy izy dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavo amin'ny tompo indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra am'izany mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aorina. Zany hoe inona ty nylazaina ny andininy fahafito eto zany dia hoe tsy maintsy mamokatra ny asan'andriamanitra. Misy teny zay misy aiam-paminany eo manao hoe ny teniko tsy miverina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka zay nanyrana azy ka ambiny tahaka ny ranonorana ao izy. Fa hitanao ranonorana io rehefa milatsaka tsy eno eo manamando ny tany mbola manomeny miasa mangina ao anaty eo fa rehefa any andro any volana ny taona dia mipotra am'izay lay vokatra izay fitambarany zavatra maro. Ao zany no ametrahantsika ny fanantenantsika fa tsy amin'ilay olona izay anirahanatsika. Ka eto i Jakoba dia mampahery atsika ary mba atonga atsika anana le faharetana de izy jereo izy exemple zany natao source d'inspiration ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha. Fantatsika tsara fa ireo mpaminany ireo mitondra ny mangidya. Ry Jeremia zany natsika anatin'ny lavaka fatsakana. Jesosy tena mihitsy aza ny teny hoe ry Jerosalema ianao zay mpamono ny mpaminany zany hoe maltraité daholo tsy nisy mpaminany teo amin'ny Israely ka bienvenu zany. Zay mahatonga le fomba fitentsika hoe ny mpaminany tsy masina tanina. Io moa nampiasaitsika am'le voambolana hoe expression hoe ao an-taninao fa zao ny tena ny hevitry ny teny hoe mpaminany tsy masina tany de zao hoe tsy misy mpaminan'Andriamanitra na iray aza ka hoe iny izy fa tamy avany no mitondra ny afatr'Andriamanitra dia ampifaliana sy fiobiana nanorokoroka azy daholo ny olona hoe misaotra betsaka tsia nampijaliany ny vonony aza ny sasany misy anankiray ny matinotsofana. Ohatra ny enjana be ihany le fampaherezana omeny Jakoba hoe mampahery anao izy hoe manana faharetana maka exemple am'ireo mpaminany ireo. Jerena nefa le exemple an'le mpaminany ohatra ny ratsy fiafara daholo ohatra ny mitondra ny mafy de zany ve ny mampahery. Eo indrindra no ampany hoe jereo tsara izy reno izy fa na de mitondra ny mangidy azy atao aminatin'ny asan'Andriamanitra dia tsy nataony frein zany, tsy nataony sakana zany, tsy nataony nanimba ny hafanampony zany tamin'ny asa zay nanirahan'Andriamanitra azy na de misy azy fahakiviana indraindray tamin'ny fanaovan'ny zanak'Israely azy ireo tsinitsiny eny hatramin'ny mpanjakan'Israely zay nahalala fa iraka Andriamanitra izy dia nampangina azy ireo. Mila miomana am'izany tsika todika amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy maintsy manomana ny sainao hoe ho lavin'ny olona ny afatra zay ampitondrananao. Ary non seulement ho lavin'ny olona ny afatra fa ianao mihitsy koa no hataony aza lamba. Zany nahazo anao mpaminany ireo. Anome ohatra tsika Jeremia zao. Misy fotoana Jeremia tena kivy mpanao olombelona ihany izy nanipy-gà mihitsy fa isaky nampitenen'Andriamanitra izy ny zavatra nampitenenina azy koa moa tsy moramora raha teo fa faminanina loza de izy Jeremia aoka zay fa ahitako angano sy arirarira ty zavatra aloha hijanona am'izay de nanao grève de la faim Jeremia indray mandeha hoe za tsy mahavita tsony tena nataony zany de nitambatambazan'Andriamanitra indray Jeremia mpaminany rehefa nanao an'ilay grève azona zany hoe tena hoe midongo mihitsy izy
fa Andriamanitra moa tao anatin'ny fitiavany sy ny famindram-pony dia tonga Andriamanitra ka nampahery azy ao amin'ny Jeremia ohatra toko 5:7 zao no voalaza ao ny anaran'i Jesosy. Koa izao lazain'i Jehova raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao ary raha manavaka ny zavatsoa iala amin'ny zavapona ianao dia ho solom-bavako hanatona anao indray ireny fa tsy ianao no hanatona azy. Izay ilay izy hoe raha iverina anao dia ho raisiko indray. Ny contexte dia hoe fantatro fa ny abandonina ianao. Aza mitodika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ny abandonina rehetrarehetra noho ny amafiny ny asa. Mety matahotra ianao ny iverina satria hoe za ve tsy efa nitrahiran'ilay eny masina zay nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tsika Andriamanitra micomprendre. Jereo zao Jeremia io ataoko angamba fa tsika tsy ampafirin'i Jeremia fa tsy mikapoka azy Andriamanitra na nanometsiny azy satria fantany fa mavesatra le asa. Dia io izy nanampitamby azy io hoe raha iverina anao dia raisiko indray. Fa izao Jeremia rehefa iverina amiko ianao tandremo mandeha amin'ny fihetsepo fa mila mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapona ianao fa raha voatsy zay dia ho resy indray ianao rehefa orinao. Izay koa nao mpahirezana atsika ho atsika mpanompon'Andriamanitra miatrika ny asan'Andriamanitra ka hiarany zavatra mafy amin'izany asan'Andriamanitra zany dia tsy tokony ilay everina ho échec no mibahana fa ao anatin'izay dia mila mahay manavaka tsara atsika ny zavatsoa hiala amin'ny zavapona zany hoe ny essentiel sy ny superficiel. Eto amin'ny fomba izay nananganan'Andriamanitra ny Jeremia indray hoe mitsangana indray ianao Jeremia dia asehon'Andriamanitra eto fa sarobidy aminy mpanompony io. Azon'Andriamanitra atao ny teny hoe bon rehefa tsy anao ela Jeremia dia petra za koa mahita olo-kafa aniraka anao anisolo anao fa mahavariana ilay fitiavan'Andriamanitra ny sahirana indray Andriamanitra nanambitamby azy. Fa ao anatin'izany fanambatambazana azy zany tsy mampiata ratsy fa arak'ilay teniko teo dia hoe na izany ratsy zany aza mila mitombo ianao Jeremia. Aza sodoka ny zavatra ety ivelany fa mahaiza manavaka tsara ny zavatra rehetrarehetra. Eto zao ny Jakoba dia mampifandray ny fahoriana sy ny faharetana. Ny faharetana miandry ny fiasan'Andriamanitra dia mitondra fahoriana. Tahaka ny vehivavy anankiray izay mitondra vohoka ka faly de faly satria misy zazakely ao kiba ao ateraka nefa koa mitaintaina hoe roviana ihany miaritra zavatra mafy misy zavatra tsy azonao atao intsony satria ambony aminao ny ain'ilay zaza ao ankibonao. Izay toe-po zay le fahoriana zany hoe fahoriana noho ny fahatsapanao ny asarobidin'ilay asa ao ve tsy hoe fahoriana noho ny tsy fisimbola tsy any a sao dia mieritrerina hoe mila faharetana amin'izao fahasahiranana tsy izay le izy na koa faharetana noho ny fahoriana amin'ny aretina fa faharetana eo amin'ny fahatsapanao hoe satria sarobidy ny ain'ilay olona izay torianao ny filazantsara dia raha petraka eo ambony balansa zany dia hoe oui Andriamanitra zany tsy minimize mihitsy ilay zavatra mahazo anao ilay fanenjehana ilay vavabe ilay opa ilay tsy haiko tsoa zay mety mahazo anao amin'izay asa nanorany anao fa ozy Andriamanitra hoe iza ny mavesatra aminao ny vavan'ny olona sy ny fanenjehan'ny olona ve sa ny ain'ny olona zay anyrahako anao satria zay nan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ka rehefa mavesatra aminao zay ain'ny olona anrahanao zay dia toa za tsy miteny hoe maivana toa lasa maivana kokoa ilay vesatry ny asa noho ny sandam-bidy ny ain'ny olona veriko lasa toa maivana kokoa ny vesatry ny asa noho ny sandam-bidy ny aina sy ny fanahin'ny olona anankiray. Izay no mahatonga antsika hanana faharetana zany hoe faharetana ny orona eo ambony fahatsapana ny asarobidy ny aina anankiray fa tsy hoe faharetana
mahariteritsy zay tsy efa aretana hoe toy ny olona anankiray efa tena mafy ny maso de hoe zakao ihany tsy zay le izy. Ary lay mpanoratra dia mahazo zany hoe tena pragmatika ho iaho ary tena olo mipetany izy ka manokatra ny masotsika hoe mila manaiky koa tsika. Ty zany zavatra mety tsy de fandrenareo amin'ny mpitoroteny sasany zavatra zay ty, mila manaiky koa tsika fa tsy voatery handray ny zavatra zay zarainao amin'ny olona ianao enina de soa ho azy aza zay ny lizy mila miomana am'izay tsika, mila miomana hanaiky ny atao hoe fandavana ny fitiavana sy ny famonjena azy. Zay no mahatonga ny hevitry lay andiny fahasivy hoe aza mifampimononmonina akory amin'ny teny frantsay izy de ne soupirez pas les uns contre les autres. Mety ampisento fa mila manaiky an'izay. No zany ho atsika zany rehavako de ty hoe ny tokony fatoany saitsika amin'izao asan'Andriamanitra izao dia ny eo amin'ny hasarobidin'ilay asan'Andriamanitra. Any tokony fatoatsika. Ary aza mametraka pression be loatra ny tenanao. Indrindra eo amin'ny atao hoe tsy naomby ianao ohatra. Le tsy mahomby eto matsy mila zavaina tsara ohatra hoe toa tsy mampiraika ny olona le zavatra. Tsy atao mamesatra zany. Fa andaotsika hakatahaka an'ilay mpanompon'Andriamanitra malaza anankiray teo Martin Luther izay nampahery koa ny olona tamin'ny androny hoe raha tonga rapitso Jesosy ozy izy dia amboly paoma androany. Mahafinaritra mihitsy io fehezanteny Luther io, malazavatra betsaka io. Ao ny lafiny eskatolojia fiandrasana fiverenan'ny tompo, oui, fa ihany koa toe-po ny mpanompon'Andriamanitra. Hampaherezan'ny olona hoe raha ianao no mamboly paoma androany tsy handray vokatra eo ianao. Eo mantsy le izy. Isika olombelona mantsy dia rehefa manao zavatra dia miandrandra vokatra ary zay vokatra zay no source de motivation tsika. Fa nany Luther ndray dia hoe ny zava-dehibe dia namboly paoma ianao. Tsy ilay paoma mamoha zay iotazanao no important fa ianao naka initiative hoe hamboly aho. Zany hoe lay tena asa sarotra no ny matimatesanao fa tsy le mitango vokatra fotsiny. Raha atao amin'ny teny hafa izy de hoe tu as choisi le sale boulot. Lay asa tsy tian'ny olona atao satria iny tsy ahitan'olona sitraka aminao iny. Iny tsy azo aderadera tazan'ny olona satria nangady tany ianao, nitsemboka ianao, niepaka ny tananao. Efa ianao tsy mandray ninoniny. Aleon'ny olona le hoe aleo zay iandry an'ilay ioty vokatra dia iny no mahazo sitraka sy dera amin'ny olona. Fa tsy fantatry ny olona hoe tsy mandray an'io vokatra io ane izy raha tsy nisy olona miasa an'io tany io e. Tanareo le tsindrim-peo ianao no nahavita be ny olona nioty. Dikan'izay zany izay ny fifaliako izy Luther rehefa mbola afaka namboly aho. Ka na dia tsy zaho aza ny mioty ny vokatra dia antoka lehibe amin'ny asan'Andriamanitra zany. Zay ny fampaherezana ao antsika amin'ity anio ty ka dia amehezako azy dia zao hoe miantso atsika ny epistily ho an'i Jakoba eto ny ananatsika faharetana amin'ny asa nanirahana atsika. Ao anatin'izany faharetana amin'ny asa nanirahana atsika zany dia tsy hoe miandro fotsiny zay figadonana de mivavaka tsia fa raha miteny grika amin'ny baiboly grika ilay hoe fanana faharetana dia amin'ny teny grika izy de hoe supporter l'autre. Supporter zany hoe ao anatin'le supporter mandray heviny roa. Ny ray zany dia ianao zany no mitrotro azy eo anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra lehibe zany.
toy ny tanareo ohatra ny maraina anankiray mitrotro zaza atao batisa, ianao no le zaza tsy malala n'iny fa ianao no mibaby mitrotro azy eo am' Jesosy. Ary le supporté koa de hoe ianao koa no ianteherany support ozy antena anglisy, ka ratsy eo ianao de vototra n'izay soa ho azy. Izay noblesse ny asan'Andriamanitra zay, nefa io asa io izay parti zay tsy tian'ny olona atao satria tsy misy sitraka, tsy misy dera, tsy misy laza, tsy misy voninahitra fa asa mafy. Kanefa iankinan'ilay asa ray manontolo. Mila anao zany amin'ny supporté ny olon'Andriamanitra, ny mpanin'ny olona, zany hoe ianao no mitrotro azy eo anatrehan'Andriamanitra, ka asa be zany, kanefa atao hoe noble amin'ny asa rehetrarehetra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay manasanao hivavaka ary. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny teninao. Efa nifidiny anjara tsara i Maria ozy ianao dia mitoetra ho tongotrao, fa ny anjara tsara ihany koa anay dia ny mitondra ny olona eo aminao, ny mitrotro azy eo aminao. Matetika ilay mitrotro indray no voakaikitra, matetika ilay mitrotro indray no mahazo dakambava fo, kanefa ampaherezony mpanomponao tsy ho sasatra sy ho kivy, fa izay no voninahitra ho anay, izay no tokony fifaliana ho anay, dia ny hoe afaka manao zany asa izany. Nidera ny laza ny voninahitra ho anao zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samia mahery indray ary mahareta am'izay fa niantsoany tompo anao. Manome fotoana anareo amin'ny herin'ny tozao raha sitrapony tompo. Elo madoko.